Mitondra vaovao anankiray isika satria vaovao lehibe ary azonao arahina amin'ny fahitalavitra na atao anatin'ny onjam-peo ihany koa izay resaka ho ataontsika izay vaovao lehibe hoy satria mampiova zavatra maro amin'ny ataontsika nga zany hoe motivation ny fihetsehany ireo mpiasam-panjakana ny faharenesana tamin'ny tsy maraina ity fa dia nijoro ny avy eo anivon'ny conseil d'état na ny filan-kevim-panjakana rafim-pitsarana io zany iadivany izay olona manandraraha zany amin'ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra ny conseil d'état fa hanome rariny an'ireo syndicat ny polisy pirenena izay nijoro ka raha tsy hevitsika kely le fandehan'le raharaha aloha dia tahaka an'izao ny fahatelo amby roapolo ny volana avrily dia nanao fanambarana tato amin'ny miara-manonja ary za moa anisany nandray azy ireo tamin'izay fotoana izay tadidiko tsara ny syndicat ny inspecteur de police sy ny brigadier ny agent de police zany anankiroa izy ireo dia ny SBAPM sy ny SCIPN ireo syndicat anankiroa ireo nanao fanambarana tato anatin'ny miara-manonja ary niteny hoe tsy manaiky mihitsy ny fampiasana ny polisy pirenena ho fitaovana hamonoana ny vahoaka malagasy zay le fandehan'le raharaha tamin'izay fotoana izay Andeny rea vao avy nanao an'izay fanambarana izay izy ireo dia vao antsona tratrana convocation zany nataon'ny ministre ny filaminana anatiny sy ny tale général dia rehefa tratrana izay convocation zay dia nanaovana affectation disciplinaire ohatrany hoe nanaovana famindrantoerana zany ho fanasaziana ny fantatra dia ireo mpitarika ny syndicat zany no nanaovana an'izay famindrantoerana izay dia ny lehibe ny poste de police Ankaro bato chef de poste moa zany sy ny lefiny zany nandraisana fepetra zany fa hoe nitarika ny fanaovana ny fanambarana dia noho izany dia nitory teo anatrehan'ny conseil d'état ireo polisy ireo flankevim-panjakana moa zany eo anivon'ny fitsarana tampony mazava ho azy zay dia nisy an'ilay décision zany na fanapa-kevitra no raisiny avy eo anivon'ny polisy pirenena tamin'ny 7 amby roapolo ny volana avril mamindra toerana n'ireo olona ireo dia tao aorianan'izay no nitory tao amin'ny conseil d'état ireto polisy pirenena ireto ankehitriny zany dia zava-dehibe mihitsy ny dikan'io didim-pitsarana izay nadvoaka ny conseil d'état io fetra Rakotondrasoa satria raha tsorina zany ny tena dikany dia afatra lehibe io ho an'ny fonctionnaire rehetra mivondrona anatina syndicat fa tena eken'ny fitsarana fa fitakiana syndikaly zao zavatra atao izao ny zavatra nambarany teo anivon'ny fitantanana polisy pirenena manko dia hoe fanambarana politika ny nataonareo fa tsy fanambarana syndikaly ireo olona ireo dia miteny hoe fiarovana ny tombotsoan'ny asanay angeny na tonga nay niteny hoe tsy tianay ny ampiasana ny mpitandro filaminana ho raha matahorana herim-pamoretana na famonoana vahoaka dia nilaza zany ny fitsarana fa hoe mena rariny anareo droit syndical ny nampiasainareo ny sitrahanareo tamin'iny zonareo maha-syndicat anareo no niteny an'iny zavatra nitenenareo iny noho izany dia tsy omena rariny fa disonany avy eo anivon'ny ministère ny sécurité publique na ny filaminana anatiny sy ny direction générale zay nanao ny fanesorana anareo to amin'ny toerana nanasazy anareo zany satria nanao an'iny fanambarana iny anareo inona moa ny afatra tiany zany ampitaina fetra Rakotondrasoa dia tsotra be nge zany ho an'ny fonctionnaire rehetra ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra izay resy lahatra ka mijoro amin'izao fotoana izao na nareo anatin'ny impôt zany izay fantatra fa tratrana raha matahora betsaka amin'izao fotoana izao nareo any amin'ny douane nareo amin'ny ministère isan-tsokajany amin'ny organisme rattaché rehetra nareo mpiasam-panjakana tsy akanavaka zany dia masahi mijoro amin'izao fotoana izao satria ny avy eo anivon'ny fitsarana izay rafitra faratampony mampanjaka ny lalàna eto amin'ny firenena no miteny hoe zo syndical no ampiasaina tsy tokony isy tahotra intsony zany hoe ampitahorin'ireo mpitondra fanjakana ny endry zareo ange sanction disciplinaire zany hoe ny azony atao dia manao affectation anao sy ny sisa fa tsy maintsy mbola anjaranao foana no manao recours an'izay dia ohatra hoe mitory any anivon'ny conseil d'état ianao rehefa hitanao fa manao raha matahora zareo na manao fanapara-pahefana amin'ny fanesorana anao eo amin'ny toerana ohatra zany hoe mpiasan'ny impôt reo tratrana raha matahora be dehibe amin'izao fotoana izao reo fetra Rakotondrasoa
de masahi mijoro fa raha sahany manala anareo amin'ny toerana na manapaka karama na manao affectation disciplinaire hoe afindraria nanina fa tsy ajanona ato amin'ny toerana misy anao intsony de miendrika izay fanaparam-pahefana izay azonao torina amin'ny conseil d'état ary karazana jurisprudence agoavana zany io nataony avy eo anivon'ny conseil d'état io ho any izay mpiasa-panjakana rehetra tratran'izany tsindritsindry zany tokony efa afaka mijoro tsy matahotra intsony amin'izao fotoana izao ary ny tena lehibe ihany koa de hoe mijoro ny fitsarana tsy tratrana pression politique intsony ihany koa zany ary everina fa sofianatra ho ny fitenenana fetrarakodindrasoa taratra ho an'ny fitsarana avy molala-panorenana zay hoe ny zareo mpitsara madinidinika aty amin'ny conseil d'état mialatsiny tsy hoe madinika amin'ny ahoana fa tena teneny hoe raha le rafi-pitsarana zany nareo any amin'ny fitsarana tampony atao hoe haute cour constitutionnelle indray ve no andeha ataontsika zany anao volomanoa randrana ao anatin'izay fijoroana ankehitriny izay mijoro amin'ny marina mijoro amin'ny lalàna mijoro amin'ny droit mijoro amin'ny ara-dalàna